Vaovao hafa tanteraka kosa indray izay miompana amin'ny trangam-piarahamonina teratany Karana iray sy teratany Malagasy iray no sarany mpitandro ny filaminana nanatanteraka asa fisolokiana tamina orinasa lehibe iray taty amin'ny faritra manodidina na Korondrano. Mpivarotra finday no nisolokiana izy ireo ary miteti-bidy hatrany amin'ny 3.9 tapitrisa ariary any ho any ny vidin'ny finday ary nahatratra hatrany amin'ny 4.30 tapitrisa ariary tany ho any kosa no entana nisolokiana reto farany. Mpisoloky Roland teratany Karana sy teratany Malagasy nitratran'ny polisy etsy amin'ny poste de police Korondrano ny alakamisy 12 jona teo. Fisolokiana roa no tanterahan'izy ireo lahy ireto. Ny voalohany tamin'ny faha-4 ny volana jona lasa teo nividy finday iPhone iray nitentina 3.9 tapitrisa ariary ny vidiny tamin'ny alalan'ny Orange Money reto farany. Ny sekreteran'ilay teratany Malagasy no lazainy fa andefany vola amin'ny alalan'ny Orange Money tonga tokoa niafatra na ny SMS tamin'ny findain'ilay mpivarotra ka nomena azy ireo ny finday. Rehefa nalaina tamin'ny botikan'ny Orange nefa dia tsy nisy vola tao amin'ilay kaonty. Ny 19 ny volana jona kosa indray no nanatanteraka fividianana kodiarana tamina orinasa lehibe iray mitentina 4.30 tapitrisa ariary reto rola ireto tamin'ny alalan'ny fampiasana karapanondro sandoka sy taratasim-bola na sek izay anaramatoy iray no sek ividianan'izy roa kodiarana tamin'ity orinasa ity. Efa tonga tao hakany entana ireto farany no sarin'ny polisy.